Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitra ao amin'ny toerany masiny mampiditry ny olony ao an-tragnony magnamia hery sy tanjaka ny vahoakany. Faly miarabantsika jiaby takatra izao alahady fa 17 tsotra mandavantaogno izao. Ny eglizy ny anty dia mampitodika atsika misimisy kokoa ny mba haizantsika mangataka, ny mba haizantsika mivavaka, mba hangataka izay tegna mahasoa atsika eo amin'ny fiainantsika ny atsika. Tsy hoe izay ilaintsika ihany fa indrindrandrindra izay mahasoa atsika. Izay ny lohahevitry atolotry ny eglizy ho atsika amin'ity alahady fa 17 ity. Izay mivavaka tsara, mivavaka ampitokegna sy faharetagna. Koa entany ny eglizy araka izay atsika mba anagna faharetagna, anagna fahatokisagna amin'ny vavaka izay asantatra atsika amin'Andriamanitra. Vakiteny 3 lehibe no magnampy atsika amantatra misimisy kokoa izay ny fomba entigny mangataka fahasoavagna amin'Andriamanitra zegny. Mampianatra atsika mba hanagna faharetagna zegny amin'ny vavaka izay ataontsika. Koa amin'izao ary entanigny atsika jiaby iaraka ivavaka, indrindrandrindra iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaragna izay itsoagna avy amin'ny alalany izegny tenin'Andriamanitra izay atolotry ny eglizy atsika amin'izao alahady 17 tsotra mandavantaogno izao. Vakiteny masina voalohany boky Jenezy 12. Nitsangagna ho an'i Sodoma ireo lehilahy 3 nitsidika ny Abrahama. Aroy ny tompo, mafy loatra ny fitaraigna miakatra avy ao Sodoma sy Gomora ary lehibe indrindra ny fahotan'izy ireo. Koa hidiny aho ary izaha rehefa feno tokoa ny alehibe ny fahotany araka ny fitaraigna tonga atraty amiko, ary raha mbola tsy feno dia ho hitako. Nienga ireo lehilahy roa ka nandeha nankany Sodoma, fa i Abrahama kosa mbola nijanogno teo agnatrahan'ny tompo ihany. Ary nagnatogno i Abrahama ka nagnano hoe, ataonao maty miaraka amin'ireo olomely kokoa va ny marigny? Angamba isy olo marigny 50 ao an-tanàgna ao, ka ovononao koa va iregny? Ary tsy amindranao fo va ny tanàgna noho ireo olo marigny 50 ireo raha misy zegny tokoa ao? Sagnatria anao izay agnano zegny,
ka amono ny marigny miaraka amin'ny meloko. Sahala izegny ny azo ny marigny sy ny meloko, sagnatria anao zegny mpitsara ny tany rehetra ve ka tsy tsara marigny? Hoy ny Tompo. Raha mahita olo marigny 50 ao an-tanàgnan'ny Sodoma aho, dia mindra fo amin'ny tanàgna manontolo noho ny fitiavako ireo. Fa hoy indray Abrahama, indro efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho, izaho vovoko sy lavenogno foana. Angamba ho latsaka ny 5 ny 50 marigny, koa dia ringanao ve ny tanàgna manontolo noho ny 5? Hoy izy, tsy andringana azy aho raha mahita olo marigny 50 ao. Dia mbola niteny taminy ihany Abrahama ka nagnano hoe, angamba ho 70 ny olo marigny ao. Ary izy, tsy hagnano zegny aho noho ny fitiavako anizy 70 reo. Ary Abrahama, engane ka tsy atezitra ny Tompo raha mbola miteny aho, angamba 30 izy no hita ao. Dia hoy izy, tsy hagnano zegny aho raha 30 ny hitako ao. Hoy Abrahama, indro efa niteny tamin'ny Tompo aho, angamba 20 izy no hita ao. Ary izy, tsy andringana ny tanàna aho raha 20 izy. Hoy Abrahama, engane ka tsy atezitra ny Tompo fa tsy hiteny eky afa tsy ity indray mandeha aty aho, angamba 10 izy no hita ao. Dia hoy izy, tsy andringana azy aho noho ireo 10 ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorona ny Andriamanitra.
Vakiteny masina faharoa taratasiny masonday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy toko faharoa. Ry kristianina avagna, niara-nilevigny tamin'ny Kristy tamin'ny batemy ianareo ary niara-nitsangana tamin'ny batemy ihany koa noho ny finoanareo an'Andriamanitra izay nanangana azy ho velogno. Koa ianareo izay matin'ny fahotanareo sy ny tsy fiforany vatanareo dia novelomin'Andriamanitra niaraka taminy indray no nefa navelany ny fahotantsika rehetra. Fa novonoany ny soratanany didy ny ampangagna atsika sy namela atsika ary noesorony tsy hisy intsony aza izany tamin'ny nanomboany azy tamin'ny azo fijaliagna. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorona ny Andriamanitra. Hallelujah, hallelujah, yeah. Inua maitenza ngari, 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 hallelujah. Ny tenor tompo no famarinagna amasigno amin'ny famarinagna izay alleluia. Evanjely masigno soratan'ny masonday Luka toko 1:10. Tamin'izay andro zegny Jesosy nivavaka tamin'ny toerana raiky ka noho nitsangagna izy dia hoy ny mpianany araiky taminany, mba mpianara mivavaka zay tompoko karaha ny nampianarany Joanny mpianany. Ary izy taminany, raha mivavaka nareo magnanaova karaha ty, reyo
ho amasinigna neny agnarananao ho tonga neny fanjakagnanao amezay ny anty ny anigny ilainay isan'andro avelao ny fahotagnanay fô izay koa amela izay nagnano ratsy taminay ary azambela ho resiny fitoman-dratsy izay dia ondray koa izy taminany raha misy aminareo managna kamarady mandeha ao aminany amin'ny misasakaly ke magnano aminany hoe risaka aiza ampisambory mofo telo zaho fô nisy kamaradiko nandeha nivahiny ka tonga ao aminaka nefa tsy manan-katolotro azy zaho ary ilay ao an-tragno amalika agnano hoe aza manahiragna zaho fô ny varavaragna efa mifody izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka ifoha agnamianao lazaiko marigny aminareo fô raha maharitry magnonkogno izy na dia tsy ifoha agnamia azy noho ny fisakezanany aza ilay ao an-tragno dia ifoha agnamia izay ilainy noho ny fagnanaovany lemozy ary zaho aminareo mangataha dia amiagnanareo mitadiava dia hita magnonkogna dia ovohagna fô izay rehetra mangataka no mahazo izay mitady no ahita ary zay magnonkogno no ovohagna azovy aminareo no ray agnamia vatony zanany raha mofo no angatahiny na agnamia bibilava azy raha loko no angatahiny na koa agnamia mengoko azy raha atody no angatahiny koa raha ianareo na dia ratsy karaha ino aza mahalala magnamia zavatsoany zanakanareo tsy maika va ny renareo zay agny an-dagnitry no hagnamia ny fagnahy masigny ho an'izay mangataka aminany izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy ry kristianina havana raha tamin'ny ady alahady lasa teo sika alahady fahinina amby folo mandavataona ny bazina nandinika nandalina ao amin'izao mandavataona izao no mety ivelomansika ny finoana mba ho tanolona ka iasan'Andriamanitra ka ampivelatra azy sy ampamokatra azy izany hoe hahatonga sika ho fanasina ho fahazavana eo anivon'ny fiainansika dia nombanjinintsika ny fomba andraisana ifandraisana amin'ny manodidina sika ka ny fomba nandraisany Marta sy Maria an Jesoa no nidininsika tam'izay ary dia nolazaisika fa zava-dehibe ny toetra ny Marta zay ny konikonina ny karakara ny kolokolo nandoky any mba ahay andray an Jesoa ary indrindra koa ny toetra ny Maria zay teo tongotra an Jesoa ny aino sy nandalina ny finony ary ny vavaka ary dia nilazain Jesoa aza fa io no anjara soa sy azo atao mifanohitra zany araky nilazaisika tamin'ny lasa teo iny ny asa sy ny vavaka ny atao sy ny vavaka ary zay no mahatonga atsika manantitrantitra fa ny tanjona ho asika dia ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba ho tanolonaka tokoa ny finoana ka hamokatra eo amin'ny fiainasika ary dia izay indrindra ry kristianina havana no tiany eglizy ho sapasika amin'izao alahady fa 17 mandavataona izao raha mametraka ny anjara toeran'ny vavaka ary izy asainy andinika andalina an'izay vavaka izay sika maro no azo lazaina amin'izay vavaka izay fa
io no anisany mahakristianina sika. Maro ny zavatra nataony Jesoa ary dia anisan'izany ireo famantarana maro samihafa lazaisika hoe fahagagana, kanefa tsy nisy apôstôly mba nilaza tamin'i Jesoa hoe ampianaro manao famantarana izahay, ampianaro manao fahagagana izay. Nefa dia fantatra fa amin'ny alalan'io ihany koa dia fomba hitaritana ny olona, nefa sy izay ny essentiel, sy izay ny tena izy amin'ny maha kristianina sika, ka sy nangataka an'io ny apôstôly. Ka noho izany aokarisika sy sodokany reny milaza antsika hoe mirakla ny fototra, sy ny mirakla zany ny fototra ny maha kristianina sika, fa ho fantatra sika avy eo ary matoa ny apôstôly sy nangataka an'izay dia araka nylazaiko teo, sy izay ny fototra ny maha kristianina sika, sy ao ny essentiel ny maha kristianina sika. Maro ny toroteny nataon'i Jesoa ary nampitolagaga aza, satria ny olona neno azy ihany no nilaza hoe tsy misy lehilahy mbola niteny tahaka ny Jesoa, zany hoe toteny tamin'ny manodidina izy ary nanaitra ny olona ny fomba fitoriany. Ka nefa sy mbola nisy amin'ny reo apôstôly, sy hitasika ao amin'ny evanjely ireo apôstôly nangataka tamin'i Jesoa ampianaro mitoroteny izay, nefa fantatra fa io no andresena lahatra ny olona. Noho izany sy ao mitoroteny zany ny tena maha kristianina sika, maha panaradian'ny Kristy asika, ary araka ny averimberina amintsika ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy, ka sy ao amin'ny hoe fahaizana manao toroteny no ilaina izay. Fa ary sy izay no tena mahafanasina sy fahazavana sika, ary zay no mahatonga any olo sambatra Papa Paoly fahenina aza nilaza fa indrindra amin'izao andro iaina sika izao, sy ny mpitoroteny no tadiavina raha miaino mpitoroteny ny olona, dia satria mivelona ny teny toroteni'izy vavolombelona no tadiavina amin'izao andro iaina sika izao. Ahoana ary ny vavolombelona sika dia izay indrindra ry kristianina havana raha niaino ny evanjely teo sika, marina arak'izay voalaza zay ain'ny apôstôly nangataka azy ireo, nangataka an'i Jesoa ampianatra azy ireo ny fitoriana teny, ny fanaovana fahagagana, fa ny nanaitra azy ireo ary zay ny hitany fa tena toetra ny Jesoa, ary avy ao no hanovozany reny famantarana reny matoa Jesoa na vita fahagagana, satria Andriamanitra moa izy mazava ho azy, fa maha zanak'Andriamanitra azy dia zavatra anankiray tena nanaitra an'ireo apôstôly, ka natonga azy nitodika tamin'ny Jesoa hoe ampianaro mivavaka tahaka nampianaran'i Joany ny mpianany izahay. Hitan'izy ireo ary fa ao amin'ny fivavahana no tena fototra ny fiainana, ao ny maha kristianina, ao ny mahazanak'Andriamanitra, satria hitan'izy ireo i Jesoa mivavaka zany hoe miombona amin'Andriamanitra, ary dia izay no natonga azy nampianatra ny raina any an-danitra, satria raha fitinina io vavaka tokana nampianarin'ny tompo io dia any fiombonana amin'Andriamanitra no ambaran'io, satria manambara ampitokiana hoe ray Andriamanitra Aba ary ho amasinina ny anaranao, marina masina mandrakariva Andriamanitra ary sy milina ho amasinina, fa isika miombona amin'Andriamanitra dikan'izay manamasina ny fiainansika, ary dia izay fiainansika masina zay no manambara amin'ny fiainansika
mahamasina an'Andriamanitra ho tonga ane ny fanjakanao na inona ataosika na sy miesika azy sika sy maintsy tanteraka eo anivosika ny fanjakan'Andriamanitra ny tadiavin'ny Andriamanitra nefa de sika iombina aminy zany hoe tonga ao amintsika ao amin'ny fiainansika manontolo ary ny fiainansika manontolo misy an'Andriamanitra amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no fiainasika ka fampanjakana azy zay omeo anay anio ny anay isanandro marina mila sakafo isika fa ny tena sakafo angatahana dia ny sakafo ara-panahy zany hoe ny fahendren'Andriamanitra izy no anilo ny fiainasika ny fahendren'Andriamanitra no sakafo mahavelona asika satria sy anapotika ny fiainasika sika amin'izay avelao ny fahotanay fa izay zahay koa mamela zay rehetra manao rasy aminay zay le fiainana misy an'Andriamanitra eo anivosika Andriamanitra ka Andriamanitra famindrapo no Andriamanitsika ka mifamela eloka isika famindrafo no fiainasika amin'izay ary aza velanao horesy ny fitoamandrasy izahay zay manambara fa ny fahendren'Andriamanitra tokoa no manentana ny fiainansika manontolo ary de zay ny vavaka fiombonan'Andriamanitra izy ny eo anivosika ary izy ny ivon'ny fiainansika ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no iainasika manontolo fa toetra anankiray soadinosika koa ampianarin'ny Jesoa ampianarin'ireo tenin'Andriamanitra amin'izao lahady izao dia ny hoe ny mivavaka koa mila faharetana mila fitokisan'Andriamanitra ary zay no dikany hoe ampianaro mivavaka izay ny fianarana dia manambara faharetana ka mety mandroso amin'izao mety miemotra ka mila ny faharetana mila ny fahazotona ary zay ny toetra lehibe tiako sipina ihany koa amin'izao andro andiniatsika ny vavaka izao dia ny fahaizasika maharitra mivavaka ary indrindraindrindra ny fitokisana satria ianarana ny vavaka sy mandeha ho azy ny mivavaka sy mandeha ho azy ny mivavaka fa aza eritreretisika ary aza gaga isika ary raindraindray sy tanteraka araka ny tokony ho izy izay vavaka izay satria ianarana izy ka ny tiako ho ambara fahatelo ary hitasika ihany koa amin'ny vakiteny voalohany maninona moa no io tantarany Sodoma io no atolotra ny eglizy andinisika fa mila faharetana tokoa ny fivavahana hitasika fa sy namokatra ny vavaka nataony Abrahama satria sy naharitra hatramin'ny farany izy fa ny anankiray ao amin'ny testamenta vaovao no aizasika azy dia satria fahatelo zany fatariko ary kristianina havana fa sy isika ny mivavaka hoy masin-dahapoly ao amin'ny Romanina toko 9 fa ny fanahy masina ka izay indrindra mba ho tanolona ka izy aoka avela sika iasa ny fanahy masina sokafy ny fosika mba izy tokoa no anenika ny fiainatsika ka iasa ao amintsika raha sy zany dia ny saisika ny saipatasika no entsika mivavaka ka azagagarysika raha sy tanteraka araka ny tokony ho izy zay sy ahay ivavaka misysika fa ny fanahy masina no oka anentana sika ka izay indrindra no ampianarin'ny masin-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny tany Kolosy amin'ny Kolosianina satria vita batemy isika zanak'Andriamanitra tempolon'ny fanahy masina ka velao ary ny fanahy masina no iasa ao amintsika ka miherin'ny fanahy masina no anadio ny foamafanansika ka sy ny fahotana sy ny fahendreny izao tontolo izao no anentana sika isony fa ny fahendreny n'Andriamanitra ka izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao alahady 7 mandavataona zay nenosika an'ireo tenin'Andriamanitra manoro lalana atsika mikasika ny fivavahana zay ny vavaka ny tena fototra ny maha-kristianina sika dia okary atsiaro isika fa izay vavaka izay tokoa no maha-kristianina sika ka ao no
loharano sy fototra ny fiainasika ary ny loharano sy tena fototra ny fivavahana dia ny Eukaristia fa indrindra moa amin'izao taona masiny famindram-po izao. Ry Jesosy Tompo mitodika aminao tokoa izahay amin'izao alahady izao, rainay tokoa nampianarinao anay fa ray Andriamanitra kasy lavitra ary ny fanahy masina no manilo anay ary mampafantatra anay an'izany rehetra izany. Kampio izahay ka tahaka an'ireo apôstôly ary izahay amin'izao alahady izao mitodika aminao, ampianaro mivavaka izahay, ampio izahay asokafo ny fonay mba anao vavaka marina tokoa, mba hivavaka marina tokoa ka ianaoany anjaka eo amin'ny fiainanay, ianaoany ny anamasina ny fiainanay ka eo anivonay tokoa ianao ka amin'izay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izahay ka ny finoanayany ho tanolona tokoa iasan'ny fanahy masina, iasan'ny fahasoavana ka amokatra trany ary amokatra ao aminao ka fiainana zary fahazavana sy fanasina amin'ny manodidina anay ny fiainanay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Compagnie. Mangatekeya